ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanomeraba antsika rehetra afaka malalatra trety sabotsy fahasivy amin'ny roapolo ny volana janoary ny valahatra ao mofinaina antsika ho anio dia ny epistily nosoratan'i Jakoba toko fahadimy andiny fafito ka hatramin'ny andininy faha-raika ambin'ny folo naran'i Jesosy. Ary amin'izany dia maharita tsara rahalahy mandra-piavy ny tompo indro ny mpiasa tany miandry ny vokatsoa amin'ny tany ka maritra amin'izany mandra-pahazon'ny ranonorana aloha sy aoriana. Maharita koa ianareo mampahireza ny fonareo fa efa mbiakaiky ny fiavin'ny tompo. Aza mifampimonmonina rahalahy fandrao elohina ianareo indro ny mpitsara efa mitsangana eo anolohan'ny varavarana. Rahalahy io aoka ny mpaminany izay niteny tamin'ny anaran'ny tompo no alainareo fianarana fandeferam-pahoriana sy ny faharetana. Indro ataontsika fa sambatra izay efa naharitra efa renareo ny faharetan'ny Joba ary fitanareo ny farany nataon'ny tompo taminy fa miantra indrindra ny tompo sady be famindrampo. Ray masonao manao masinana ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Ny epistily nosoratan'i Jakoba ry havako dia notondroin'ny Martin Luther ho epistily mololo, any hoe epistily maivana. Ny antony nahatonga Luther nanondro ny epistily nosoratan'i Jakoba ho epistily maivana dia nolay andiny vitsivitsy izay nosoratan'i Jakoba manazava ny fifandraisan'ny finoana sy ny asa. Jakoba dia manazava amin'ny Jakoba toko faharoa andiny iray ambin'ny folo fa tsy tokony saraka mihitsy ny asa sy ny finoana. Ny finoana dia tokony aseho amin'ny alalan'ny asa. Diny ny fahavito ambin'ny folo ary mba toy izany ihany koa ny finoana raha tsy misy asa dia maty mihitsy. Io andiny io no hitan'ny Luther raha nijereny amin'ny mampitahainy tamin'ny epistily nosoratan'i Paoly an'i Romana. Tamin'ny Luther dia zava-dehibe ny finoana. Ny finoana no ahefana zavatra. Ary dia tsy dia hitany loatra tamin'ny epistily an'i Jakoba izay mahatompondaka ny finoana zay eo amin'ny fiainana kristiana. Ary dia notondrony maivamaivana ny epistily nosoratan'i Jakoba. Diso hevitra ihany efa Luther toka jerena amin'ny Tsipria andriavako malala fa azo lazaina ho manatoerana mihitsy ao anatin'ny fampianaram-pinoana ny mpino ny epistily nosoratan'i Jakoba. Ary tsy kisendrasendra akory ny nahatonga ity soratra masina ity na ity taratasy ity ho soratra masina. Ary dia ao anatin'izany indrindra no mindiny ao anatin'ny toko fahadimy zany no iresahan'i Jakoba manokana momba ny faharetan'ny mpino. Jakoba dia rahalahy ny tompo zay Jakoba resahantsika eto zany tsy Jakoba apôstôly akory, tsy Jakoba rahalahy Jaona fa Jakoba rahalahy Jesosy zay eveka tao Jerosalema. Nitarika ny fiangonana kristianina tao Jerosalema. Ray aman-dreny be ny fiangonana kristianina voalohany Jakoba. Jakoba zany nahita ny fahazazan'i Jesosy satria zay tapo taminy. Ary dia io Jakoba fa manazava amin'ity andininy fahafito ka hatramin'ny andininy faha-raika ambin'ny folo ity fa zava-dehibe ny ananantsika ny faharetana. Zava-dehibe ny ananana ny faharetana. Ny toetra maha-olombelona fotsiny ry havako malala amin'ny fampianarana amin'ny fiainantsika isan'andro dia mampianatra antsika momba ny faharetana. Na amin'ny lafiny ataontsika hoe fahendrena hitezantsika ny olona io na hitezantsika mpianatra io na hitezantsika zanaka io na hitezantsika ny fiarahamonina dia zava-dehibe ny faharetana. Mampatsiaro ilay fable de La Fontaine faha-raika ambin'ny folo angambany izy iny. Lay miresaka momba n'ilay liona sy lay voalavo na lay liona sy lay totozy. Dia lay liona sy lay voalavo zany izay tantarainy La Fontaine, Jean de La Fontaine, sy izy io moa raha ny tena marina ange tsy dia tena La Fontaine loatra fa any Ezope io tantara io. Ezope any raha mpanoratra grika fa tany amin'ny taona firy eninjato talohan'i Kristy tany ho any niteraka. Zay lehibe tany Frigy anaran-tanàna fantatry ny filazany tsaratsara Frigy. Tany lehibe Ezope namorona an'io tantaran'ny liona sy ny voalavo io
de nataony de La Fontaine toy ny poezie zany mba ho mora raisiny. Dia lay fampianarana moa de miresaka momban'ny faharetana, ny faharetana, ny faharetana lay voalavo mita mieriny lay liona. Saiky fantatry tokony fantatry ny ankizy izy io satria lay liona de nanao tsinitsinina lay voalavo hoe inona koa ianao io sy ny sisa, de akanjo tratran'ny fandrika le liona de vo atao anaty rato na atao anatina fandrika filet dia zay nazahoana azy dia novonjen'le voalavo izy de hoe le liona mihina koa vitanao kely batidika io dia akanjo lay voalavo no mikika an'lay filet tamin'ny nanam-paharetana de nahavitra an'lay liona de tonga mpinamana foana izy roa lahy. Zay le faharetana hoe ny faharetana de amy lafina olombelona de mampianatra atsika fa ny faharetana de avy tan-javatra ary voaporofo zany teo amy tantara maro isan-karazany. Firenena maro no mampianatra atsika faharetana atao amin'ny zavatra maro samihafa miresaka ny tantaran'ny Chine ianao de tadidy ny toetsaina sinoatra nanao ny diben Mao Tse-tung na fidy kilometatra sy ireo sy ny olona napitrisany niaraka taminy ary mahita ny fandrosoana ankehitriny dia mahita fa zava-dehibe ny faharetana. Tsy reo ihany fa reo mpamakilahy tany Etats-Unis tamin'ny fotoan'andro ny teo am-pelantanany de ny faharetana ireo mpikaroka isan-karazany any amin'ny laboratoara izay tsy mahomby impiry manao andrana, tsy mahomby hitanao zany amin'ny tantarandry Albert Einstein sy ny sisa rehetra fa tena zava-dehibe ny faharetana maha-olombelona tsotra fotsiny ary tena fitaovana na toetra ampianarina ny olona mihitsy, ampianarintsika anjanatsika ampianarina amin'ny zavatra rehetra hoe zava-dehibe ny faharetana. Ary ho an'ny mpianatra, ho an'ny mpiasa dia ilaina ny ananana faharetana. Ny taony malagasy moa de makina mpianatra atsika mandrakariva mahazava-dehibe ny faharetana. Eto de amy lafiny ara-panahy de lasa lavitra no zany. Lasa lavitra no zany ny fampianaran'ny Jakoba momba ny faharetana. Izy manao hoe mahareta tsara ianareo. Amin'ny te-andininy eto am-pelantanantsika ty ny andininy fahafito ka hatramin'ny andininy faraika ambin'ny folo dia miverina indimy sa inenina ny teny hoe maharitra. Amin'ny andininy fahafito mahareta ka maharitra. Amin'ny andininy fahavalo mahareta koa. Amin'ny andininy fahafolo faharetana. Amin'ny andininy faraika ambin'ny folo naharitra efa renanao ny faharetana miverina inenina lay teny ao anatin'ny ty andininy ty. Afaka malala zava-dehibe zany ny faharetana. Inona ary afaka malala no mahazava-dehibe ny faharetana amy lafiny ara-panahy. Hitatsika lay hoe faharetana amy lafiny fiainana isan'andro, amy famokarana, amin'ny asa, fa mitondra zava-tsoa, fa amy lafiny ara-panahy kosa inona no ahatonga atsika manana faharetana, marina koa inona atao hoe faharetana. Raha toa ka mamaritra atao hoe faharetantsika de nisy pastera anankiray, pastera mpitandrina congrégationaliste anankiray tany amin'ny taonjato fahafito ambin'ny folo, Stéphane Charnock, mpitandrina izy io ataovy eto pelo lalana ny LMS. Dia za mpitandrina zany de nanazava ny famaritany nafinaritra ny famaritany antsoina hoe faharetana. Ny faharetana moa zany de fahanginana eo ambany fandaharan'Andriamanitra, fahanginana eo ambany fanekena ny fahefan'Andriamanitra ho ambony ny zavatra rehetra. Faharetana ao anatin'ny fanekena fa Andriamanitra ny mandahatra ary fandeferana eo anatrehan'izay ataontsika hoe fandaharan'Andriamanitra izay.
Andriamanitra zavako malala itsika araka ny tenin'ny Jakoba hoe mifampimonomonina, zany hoe tsy mahazaka le fandeferana sy le fahanginana amin'ny fandaharan'Andriamanitra, satria ndraindray mangiry firy le fandaharan'Andriamanitra, mangiry firy ndraindray le fomba fitondran'Andriamanitra, de monomonina ny filazan'ny Jakoba azy, mimonomonina, izay fimonomonomana zay ho Stefany Tsarinoka no ahafantarana fa tsy manam-paharetana isika, fahanginana ao anatin'ny fanekena ny sitrapon'Andriamanitra na fanekena ny fandaharan'Andriamanitra ho tompon'ny hery. De afaka malala raha toa ka mijery tsara ny tantaran'ny zanak'Israely isika de mpimonomonina mandrakariva, ny lalana le fantatra fa efitra, ny lalana le fantatra fa efitra de tsy hitovy amin'ilay lalana ny ainganana ny laozana tany atao hoe tany Egipta, dia tsy nahatoky tao anatiny zany famakivakiana ny efitra zany, fa menomenina hoe ahoana zay no entina tiany efitra, fa ahoana ary Andriamanitra ny manao an'izao sy ny sisa rehetra. Le avako malala ndraindraiky ho isika amin'ny fiainantsika ara-panahy menomenina amin'Andriamanitra. Marina fa mety tsy teneniny vavantsika le izy, marina fa mety tsy teneniny ataotsika hoe amin'ny mpiarabelona amintsika le izy, tsy ataotsika am'le fa zao am'resahantsika, fa ny fihetsika de maneho tsy faharetana ndraindray, maneho tsy faharetana hoe ela be ianao Andriamanitra, herintaona zay mivavaka tamin'ny niandray ianao tsy tonga tena ndray andraikitra, na koa ela be ianao Andriamanitra, ianao mahay zavatra rehetra nefa malinona no ampiandrasinao 5 taona 10 taona, ianao mahay zavatra rehetra afaka miteny ndray mandeha fotsiny de vita, nefa maninona no ataonao an'izao, miaritra zavatra mafy be ohatran'izao, efa 5 taona zay nangataka ho sitrana, maninona mbola tsy sitrana ihany, fa ianao ngamovy Andriamanitra ataoko firy akory n'olona efa nysitranonao teny fotsiny anao de sitrana, fa nahoana tsy sitranonao roa efa hoe firy volana zao marary, firy taona zao marary, maninona mbola minandifana fodiany fo 5 taona, fa ahoana ary ianao zany Andriamanitra. Ndraindray tsika dia na tsy miteny zany mivantana aza de ndraindray any anatintsika any misy ratra anaty ihany na fiforetana anaty ihany, frustration inareo ihany noho izay etontsika hoe fendrasana na fanekeny zay fandaharan'Andriamanitra izay. Raha vako malala mety mpitranga zay dia eo ary no namaritany Stefany Tsarinoka azy ny hoe zao no izy fandeferana na ny faharetana ao amin'ny tompo dia midika fanekena fa Andriamanitra ny mandahatra ny zavatra rehetra, midika fa Andriamanitra mafantatra ny ataony. Ndika zany ny ao ambadiky ny faharetana de finoana, ao ambadiky ny faharetana de finoana, zany hoe mifamatotra amin'ilay faharetana lay finoanao fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, Andriamanitra no mitondra ny zavatra rehetra ary tsy manao kitoto zany izy, fa matoa io zany avelan'ny lalovako dia mazava satria fantany zay tokony atao. Zay mahatonga an'i Paoly miteny hoe zava-dehibe ngeny ny fifamatorany finoana sy ny faharetana, ary mifamatotra koa amin'ny fitiavana ny faharetana, satria tianao Andriamanitra de tsy misalasala ny aminy mihitsy ianao, tsy manome tsiny azy ianao, fa fantasa tia tianao izy ary satria fantatrao fa tianao izy de zaho tsy manisy ratsy ianao izy. Rehefa azonao antoka fa tianao Andriamanitra ary rehefa azonao antoka fa tianao Andriamanitra de manam-paharetana ianao. Io no mahatonga ny Paoly manazava nge ao amin'ny Korintianina 1:12 manao hoe ny fitiavana de maharitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra. Ny faharetana zany de toetra endry, toetra soa izay nifamatotra sy nateraky ny mifamatotra amin'ny fitiavana, amin'ny fanantenana ary amin'ny finoana. De i Paoly manazava an'io fa amin'ny Galatiana 2:20 fa ny faharetana de asan'ny fanamasina. Ny faharetana zany de tsy amin'ny lafin'ny fanabeazana amin'ny alalan'ny fabla nataony Jean de La Fontaine ihany hoe ampianarina ny ankizy, eny klona moa zany faharetana ikikitra haritra
zay eo fanabeazana mihitsy ny faharetana mazava ho azy fatatsika rehetra zany fa fanabeazana izy fa ny faharetana amin'ny ara-panahy paoly dia ny faharetana amin'ny fanompona faharetana amin'ny asan'andriamanitra faharetana amin'ny fararahana ny kristy de ateraky ny asan'ny fanamasina ao anatin'ny olona galatianina toko 5:2 ny fanamasina ao anatintsika no mitondra ny faharetana toetra ny fanahy ny faharetana ny fitiavatsika n'andriamanitra ao amin'ny galatianina de miteraka faharetana momba ny fandaharan'andriamanitra ka mahatonga atsika mangina sy manaiky araka ny tenin'ny Stéphane Charnock ny fandaharan'andriamanitra de miteny tahaka ny Job de mibebaka sy manaika eto amin'ny vovoka sy ny lavenina miteny tahaka ny Job manao hoe Jehova ny nanome de izy koa naka de atao an'iny sitrapony isaorana neny anarany zay lay fanekena ilay fahefan'andriamanitra fa ny fitsipahana na ny fikomina amin'ny fahefan'andriamanitra de midika ho tsy faharetana ary midika ho tsy fitiavana n'andriamanitra ary maneho tsy finonan'andriamanitra ny fitsarana n'andriamanitra na ny fikomina amin'andriamanitra andriamanitra ngesy tsy fatany tsy mahay an'izao akory izy maninona ny ataony an'izao sy ny sisa rehetra de midika fikomina amin'andriamanitra hitantsika ao amin'ny bokyny tantaran'ny Jona zay mpaminany ny rahan'andriamanitra andeha ho an'ny Ninive dia lasa izy nitsoka nakany Tarsosy rehefa nitsoka tany Tarsosy izy na tany Tars dia rehefa tany Tars izy na Tarsosy dia mazava ho azy teny an-dalana dia nisy fonjan-dranomasina sy ny tebiteby isan-karazany tendrembony-dranomasina fa ilay toetra de ilay toetra tsy nahatoky ilay tsy nahatra ilay tenyandriamanitra za nge andriamanitra ianao nge fantatro hoe izy za fotsiny ilanao vaniny eo fa zahatra ianao nge amindra fo am'ireo olona reo fantatro ke ianao andriamanitra nikomy tahaka zay maneho tsy fitiavana sy tsy fonan'andriamanitra de nitezain'andriamanitra Jona nitezain'andriamanitra tao akibon'ny tao akibon'ny trondrona ndritra ny atelona zany hoe ilay inona moa le kibo inona moa le azandrano be le trozona atelona inona ny dikan'iny maneho ilay Jona maneho lay Jesosy Kristy tompo tadidon'ny Jesosy Kristy tompo lay hoe nijanona atelona tao anatin'ny kibon'ny trozony Jona de midika hoe tahaka ny hoe nandray an' Jesosy ary rehefa nivoaka vao anatin'ny trozony izy de niofaniova ary nanaraka ny zavatra nasain'andriamanitra natao io re afaka malala no ampianatra atsika hoe zao zany angetsika io ange natonga an' Jesosy niteny tamin'ireo mpiaino azy teo amin'ny ny fariseo sy Paola-dalàna sy ny namandrena de teny Jesosy manao hoe tsy misy mihitsy famantarana omenanareo afa-tsy ny amin'ny Jona inona ny dikan'izany jereo tsara fa raha tsy ao amin'i Jesosy ianareo tsy mahafantatra ny sitrapon'andriamanitra raha tsy ao amin'i Jesosy ianareo de mpikomy sy mpitsara an'andriamanitra fa rehefa ao amin'i Jesosy mandray an'le azy fijalian'i Jesosy zay faharetana tahaka ny Jona rehefa nitefen'ilay faharetana ao amin'i Jesosy de zao tonga olom-baovao ary lasa fiasana vaovao eo ampelantanan'andriamanitra ary de mibebaka ny olona tao Ninive re afaka malala zava-dehibe ary ny ananatsika ny faharetana sy ny ahatsapahatsika fa ny faharetana de asan'ny fanamasina asan'ny fanamasina vokatry ny faneketsika ny finonan'ny Kristy ho mpamonjy atsika ny fanekena lay fandaharan'andriamanitra tahaka nataony tamin'ny Jona ka nanaiky natelin'ny trozona nandritry ny atelona ary nivavaka siniona tamin'ny tompo tao anatiny zany fotoana fangirifiny atao anatin'ny trozona kibon'ny trozona izany ary de tahaka zay ko tsika re afaka malala lay azo fijalian'ny Kristy no mampianatra atsika anana faharetana lay azo fijalian'ny Kristy no mampianatra atsika hahafantatra ny sitrapon'andriamanitra marina tokoa fa raha tsy miaraka amin'ny azo fijalian'ny Kristy itsika raha tsy nandalo an'izay isika de mpikomy amin'andriamanitra ary manome tsiny azy satria tsy mahatakatra ny sitrapon'andriamanitra zay nge natonga ny Jodasy nge namadika re afaka malala namadian'ny Jodasy nge tsotra be mihitsy satria tsy naharitra Jodasy nikajy Jodasy nge nieritreritra manao hoe ity Jesosy ty de atao mpanjaka ty Jesosy ty dia ho avy ny fotoana ka dia izy no anohitra ny fanjakana Romanina
ka atao zay ikominy mba anoerana ny fanjakana romana kanjotry zay jesoa tsy nanam-paharetana jodasy tsy nanana faharetana tsy nanaiky ilay fandeferana eo anatrehan'ny planin'andriamanitra fa ny planina ny nataony tonga aloha ny planina ny zao ny planina ko samborony jesoa de ikomy jesoa de eo ampisamboranao de tonga de hitrotry jesoa de ampiasa ny heriny jesoa de ikomy de ho resiny fanjakana romana ny planina ny jodasy nataony eo ambonin'ny planina ny jesoa jesoa andriamanitra manana ny planiny jesoa efa nyteny mana hoe ho avy ny fotoanako manana ny fotoana koa sy manana ny fandaharana de nataony jodasy eo ambonin'iny planina ny jesoa iny ny planinany ka tsy mety lasa ny planinao indray mitaingina eo ambonin'ny planin'andriamanitra de tsy mety ny planinao ny tokony ho izy ao ambanin'ny planin'andriamanitra zay fikasanao ambanin'ny fikasan'andriamanitra fa tsy hoe ny zay dikany hoe apetrao am' jehova ny lalanao ny fikasanao ambanin'ny planin'andriamanitra fa tsy ny fikasan'andriamanitra indray ny tsindrin'ny planinao ka hoe andriamanitra zay tiako atao ihany no tsy maintsy ataonao de tsy manam-paharetana de zay le teny tefanitrarinao ko mana hoe tsy manana fandeferana eo anatrehan'ny planin'andriamanitra eo anatrehan'ny fahefan'andriamanitra afaka malala eto ary isika am'ty jakoba toko fahatimy andiny fa fito ka hatramin'ny andiny fa raiky ambiny folo ity de mahatakatra ny mahazava-dehibe ny faharetana takatritsika fa ny faharetana de avy amin'andriamanitra avy amin'ny finoana ateraky ny finoana ary miasa ao anatin'ny finoana raha ohatra ary ka somary mandroso kely tsika rehavako malala de manazava fa eto a de misy karazana faharetana manokana misy a faharetana ataotsika hoe faharetana tsy miasa afindriavako lay hoe faharetana tsy miasa lay hoe patience passive hoanao amy teny frantsay any hoe tsy manao ninninna fa de mitorevaka fotsiny eo tsy manao ninninna mihitsy satria misy karaza-paharetana tahaka zany hoe inona ataonao de za maharitra ohatra amy faharetan'ny mpifonja ohatra mety mivavina mon'olo izy sanatria de miaritra ao mifonja ao zany izy tsy fantatra satria avy nanota tahaka zany ny faharetana tsy passiva ohatra zany riavako malala tsy zavatra tsy manao ninninna akory ny dikany teny hoe tsy hoe miaritra tsy hoe zay loatra hoe tsy manao ninninna fa maharitra dia zay no raha miteny sarinao ka hoe le faharetana nge zao hoe zavatra tsy mifanekena ny sitrapon'andriamanitra tsy midika hoe tsy manao ninninna omaly a ny fiangonana katolika romanina de nahatsiaro manokana ny fitsingerenana nahaterahan'ny Thomas d'Aquin omaly no ataotsika hoe fetin'ireo rehetra nytorananahana hoe Thomas satria fety ny andro nahaterahana atsiarovana ny Saint Thomas omaly fa i Saint Thomas zay ray aman-dreny be nanoratra ny ataotsika hoe fototry ny teolojia skolastika na ohatra le boky malaza atsony hoe somme théologique dia niaraka tamina efa nandalina ny fampianarana Augustin de nanoratra ataotsika hoe article betsaka na asasoratra betsaka momba ny faharetana de izy nanazava fa ny faharetana de mifamatotra amin'ny fahasoavana ozy ny faharetana zany hoe rehefa ao anatin'ny rehefa misy zavatra iaretanao misy zavatra lalovanao de zao tsarovy fa fahasoavana zay afa-be lay fanazavany ty ray aman-dreny be ity le afako manala ty olo-masiny fiangonana katolika romanina ity manao zava-dehibe ny fahasoavana ao anatin'ny faharetana ary zay mahatonga atsika miresaka rehavako malala hoe ny faharetana nge tsy hoe patience passive na faharetana tokozitra miaritra tsy manao na inona na inona fa ny faharetana rehefa tsapanao hoentinao amin'ny fahatserovana ny fahasoavan'ny Kristy hoentinao amin'ny fahatserovana ny fahasoavan'ny Kristy mpamela heloka ilay faharetana zany hoe hoentinao ao amin'ny alalan'i Jesoa lay faharetana de manjary miasa ny epistily nosoratan'ny Hebreo toko faharoambiny folo Hebreo toko faharoambiny folo zay efa ndrasantsika tamin'ny mofinaina ndray maka hoe andin'ny faharoambiny folo manao hoe andin'ny voalohany aoky isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazahana izao
miazakazaka amy vaharetana. Ay zany itsika tsy hoe tsy manao na inona na inona tsika fa miazakazaka. Dia zay re avako malala ao anatin'lay faharetany sika, ao anatin'lay dia miazakazaka. Raha ohatra zany ka manompo any tompo isika de tsy hoe tsy manao nininona fa maharitra. Ty hoy izy manao hoe miasa zany tsika ao anatin'ny faharetany io de miasa tsika, manompo tsika, maharitra tsika am'lay asa fanompona fa tsy hoe tsy manao ninonina. Ary de hoy ny epistole Hebreo zavatra atao faharoa koa ao anatin'lay faharetana, tsy hoe manao zavatra ampitiavana ihany, mino sy mahatoky ary manao zay ampanaoviny tompo ihany satria ao anatin'lay azakazaka. De faharoa de zao mijery andininy faharoa, mijery an' Jesosy tompony finoatsika. Zany hoe eo ampanaovana lay asa fanompona sika midikany hoe miaritra de ataonao ihany ny zavatra sain'ny tompo ataonao, ataonao ampitiavana, ataonao ampifaliana, tsy monomonina ianao. Tenenin'ny Paoly amin'ny Filipianina raha teo miteny hoe aza mifampimononona ianareo fa tsy akasitrahan'Andriamanitra. Zany aza mifampimononona hoe zay foana ny manao, zay foana ny miasa, zay foana ny miaritra, zay foana ny mandoha vola, zay foana ny manao servisy, zay mandrakariva ny manao tsara, zay ry anina tsy hita mihitsy, zareo rery tsy manao mihitsy, tsy azy aterana sy ny sisa rehetra. Avako malala ny faharetana de izao, faharetana amin'ny fahasoavana. Jesosy ny jerenao de maharitra ianao. Zay mahatonga ny epistole ny Hebreo miazakazaka ianao de miazakazaka mijery an' Jesosy fa tsy miazakazaka mijery ny mpiara-miazakazaka aminao. Raha miazakazaka ianao ka mijery ny mpiara-miazakazaka aminao de tsy tratranao le loko le filokana satria lay hoe efatry nareo ny miaraka miazakazaka na folo na 50 na 100 ny miara-miazakazaka ianareo. Enao ataovenao mpitarika raha mijery an'lay olo ianao, le olo mpiarakazaka anao mety any arina be daholo, mety gisitra ny arina toy izy anao hoe andeha miadana am'zay fa zao salao andeha miadana korena raha mbola any arinako any daholo. Na koa ianao mety mahita an'le mpiazakazaka eo alohanao de mety mandeha mafino ianao toy hoe tsy tratrako tsony izy fa reny fe reny matanjaka reny efa matanjaka reny fa reny le liona araka ny tenenin'ny fable de La Fontaine, reny ve tsy matanjaka reny izy avelao andeha ihany za tsy anao tsony hipetraka oka zay za kely aina kely ty ve sy avelao izy. Raha ny olona nijerenao de zay no mitranga. Na ianao mety ho kivy satria tsy afa-mita amin'ny hafa, na ianao mety ataontsika koa hoe milamindamina loatra ndray ka tsy manao ninona satria milioany ianao fa rery indray vo lava. De eo zany de avako malala no mahatonga antsika ny tompo miteny ny tompo ihany ny jerentsika eo am-piazakazahana. Ny faharetana de mahatonga antsika mitaiza antsika hibanjina aniza hibanjina an' Jesosy, hibanjina an' Jesosy zay tompony finoatsika. Raha ohatra ka eo ampanompony eo ampanaovanjavatra tsika, ampanarahana ny Kristy tsika ka tsy Jesosy ny jerentsika de menjery tsika ry havako, menjery isika no ny lafin-javatra maro samy hafa. Satria ny olona de mety ho manakivy, ny olona de mety ho mandreraka, mety ho mandatsa, mety ho maneso ary de mety miemotra ianao. Firy koa ny olona niemotra rehefa tsy nijery an' Jesosy. Fa rehefa Jesosy nijerenao de izao maharitra ianao. Raha olona nijerenao de menjery anao etsika teo, maty antoka ianao. Raha ohatra ka olona ny mampienjery anao, maty antoka. Raha olona nahatonga anao ho mpanompon'Andriamanitra de maty antoka ianao. Hoe inona nahatonga anao mpanompon'Andriamanitra? Nahatonga mpanompon'Andriamanitra de zao satria za fidin'ny olona, satria za tian'ny olona, satria za fidin'ny olona de manana compte à rendre amin'ny olona zany tsy maintsy ataoko zay mety tsy maintsy ataoko. Maty antoka ianao ry havako malala. Raha ny olona fotsiny no hitanao amin'ny asa fanompona ary vao maika maty antoka koa raha mbola olona koa no ialanao hoe za tsy mahavita tsony rangasy menakavy ko ve avelao rangahy, avelao anao zavatra hafa ndray tsy anao tsony hafa de vao maika maty antoka ianao. Raha olona no mahatonga anao hiazakazaka de maty antoka ianao. Raha olona koa no mbola mampiara anao amin'ny finoana sy amin'ny hazakazaka de maty antoka ianao. Fa zay mahatonga ny Hebreo eto miteny hoe Jesosy hoe any jereny, ary zay ny mahatonga ny Jakoba eto miteny manao efa mitsangana eo anoloan'ny varavarana ny mpitsara. De izao efa akaiky izy ka mahareta ianareo ry havako malala mpiazakazaka sika Jesosy jereny. Mamarana antsika ry havako malala momba ny faharetana. Faharetana antsika teo de asan'ny fanamasina. Faharetana de mifamatotra amin'ny fahasoavana, zany hoe mifamatotra amin'ilay fiarahana amin'ny Kristy.
ka ny faharetana de ny faharetana dia mitondra fifaliana ho atsika zay mahafahasoavana azy io le tenenin'ny Jakoba eo a hoe jereo tsary joba kena haritra de jereo ny faran'ny fiainany no zany dia raha mandalo zavatsarotra ianareo de mifalio io betery zay mahatonga ny Thomas d'Aquin zava hoe raha zahana toetra ianareo zahana toetra ny faharetanareo fatarina ny alalan'ny fitiavan'Andriamanitra anareo fitiavanareo an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny faharetana de mifalia fa ny zanakatiana no zahan'Andriamanitra toetra fa randrevako malala mikasika ny faharetana zay resahan'ny epistily zao atany Jakoba eto de izao manao hoe ny faharetana de famatotra koa amin'ny finoanan'Andriamanitra mpamindra fo zany hoe raha ao anatin'ny zavatsarotra isika ninninona lazaina tsy toetra ny fiarahamonina ankehitriny aloha ny faharetana ny toetrandro ankehitrina de manefa atsika tsy ana-paharetana mihitsy ary hitatsika io amin'ny arakaraky nitomboniny fa androsotsika any amin'ny hoavy no mampiena ny faharetana ao anatin'ny fiarahamonina ankehitriny tsy mana-paharetana ny olona na amin'ny lafin'ny politika io na amin'ny lafin'ny ekonomika io na amin'ny lafin'ny ataotsika hoe fanabeazana io na fitsabony io dia noho ny antony maro samy hafa atao ve ny fitsaboana fotsiny ohatra ny olona 100 taona talohany alasaratsaina ny olona 100 taona tany aloha talohany nahitanana ataotsika hoe anestezia talohany nahitanana anestezia efa fantatra ny fanalana nify ny olona talohany nahitanana anestezia efa nitapahana ny tanany olona rehefa misy gangrène na ny tongotry ny olona talohany nahitanana anestezia de efa misy fery misy balany anaty tanana vo maratra de tsy mety sitranina de ina nampiasain'ny olona alkôla sotroiny na miaritra tonga de miaritra tazomin'ny olona 5 lahy efa da tonga de ongotana nify ohatr'izany any le olona ka zatra miaritra be de be nitoetsain'ny olona taloha de mana-paharetana fa zao zon'ny olona mihitsy tsy mangiry firy zo fototra mihitsy tsy mangiry firy afaka manontany mpadalany zon'olombelona ianao fa zon'ny olona tsy mangiry firy ary ireo antidouleur isan-karazany zay nidikany eny amin'ny pharmacie be de be mihitsy de manefa atsika tsy ana-paharetana mihitsy tsy hoe ratsy akory matoa nataon'Andriamanitra retatsika reny kalapanafody reny de maso fa na izany ary amin'ny lafiny ilany manefa atsika olona tsy zatra miaritra tsy zatra maharitra menimenina raha voatody zava-manahirana lasa tsy mahafo le confort any ka na de miangona ny ampiangonana aza de tsy mana-paharetana mihitsy mitady confort mandrakariva tompongeza riavako malala marina fa tsy hoe fiainana fiarahana amin'ny Kristy akory de hoe fa fijaliana sy fangirifirina foana fa mandrakariva koa ny tompo de manazava atsika matetika aza ny fanarahana ny tompo de tena faharetana sy fiaretana mihitsy fa dradraitsika riavako malala manadino an'izay ary rehefa azon'izao ataotsika hoe mondialisation sy ny confort n'izao tontolo zao de terentsika hoe tsy ilaina ny faharetana atao inona moa ny tompo nahoana moa ny de hiaretany ray maka nahita fiangonana tany États-Unis tamin'ny fahita lavitra dia ao anaty automobile ny olona meny toriteny ery aloha ery mpitoroteny de ao anaty automobile samy manana ny automobile ny daholy de milahatra eo ny automobile de eo ny olona meny toriteny raha jerena amin'ny lafiny tsotra amin'ilay filozofia moderna de inona kosa moa no maharatsy an'izany sady mba mipetraka ao anaty automobile izy de concentré tsara izy mifantoka tsara izy de milamina tsara izy sady misotro coca izy no mihinana goûter izy ny meny toriteny eny raha jerena am'izay lafiny zay am'izay filozofia moderne zay de mety fa raha jerena amin'ny soratra masina de ho lavitra mihitsy hoe ny zavatra rehefa nisy zavatra niaretanao no nahazo azy de mipetraka kokoa ao an-tsaina latsapaka kokoa ao an-tsaina rehefa zavatra niaretana no nahazo azy rehefa zavatra nikikirana tadidinao iny tsy kisendrasendra Jesosy any anefitra no nitoriteny tsy kisendrasendra no nitondran'Andriamanitra zanak'Israely tany anefitra satria miditra kokoa amin'ny sain'olombelona rehefa avy nandalo ilay fizahanttoetra izy tsy mitovy mihitsy ny zavatra ampianarina ndresaka atao eo ampisakafoanana sy ndresaka atao amina fitoerana ataotsika hoe mangiry firy zavatra mandeha ho azy zany amin'ny psikôlôjia riavako malalo manana ary faharetana ianao amin'ity fanarahana ny Jesosy ty fa raha ohatra ao andalo fizahanttoetra ianao
de aza mieritreritra fanafon'andriamanitra hoy Jakoba io fa izao mianatra sy mamindra fony tompo. Planin'andriamanitra fotsiny ihany io ho Joby eto. Renareo ny fahareta amin'ny Joby. Planin'andriamanitra fotsiny ihany io. Mino araka ny tenin'ny Stefany Tsarinoka fa izao ny fahefan'andriamanitra de lehibe lavitra noho ny faniritsika ary tsy mampitondra zavatra tsy zaka ny tompo i Paoly amin'ny Korintianina. Matoa velona lalovantsika de zay zakatsika ary ny zakatsika ireny hoentina mitaiza sy mampiorona ny finoantsika. Misy planin'andriamanitra tsy mbola takatra ny saitsika. Mety mangirifiry tsika izao fa mahareta amin'ny finoana. Meteza andeha ambany fahasoavan'ny tompo ao anatin'izany zavatsarotra lalovana zany. Hoy Saint Thomas, aoka ianao ifantoka mandrakariva amin'ny hazo fijalian'i Kristy, fa io hazo fijalian'i Kristy io ny fanasitranana ao antsika, io ny famonjena ao antsika. Ka raha mandalo fahoriana sy zavatratra de zao mino fa miaraka aminao amin'io Andriamanitra. Tsy mamelan'Andriamanitra, tsy mamelanao irery amin'io zavatsarotra lalovantsika io, fa manana faharetana. Ny faharetana de zao fahatokina, fa tianao Andriamanitra, fahatokina, fa eo akaikinao izy, fahatokina, fa velona ny Andriamanitra ao. Ary zay zavatra velany lalovanao de mandalo ihany, mampiorona anao, mamafy finoananao, mampahatoky anao. Anaka matoky ara ny famindrampon'ny tompo, fa hoy Jakoba eto fa mianatra indrindra ny tompo sady be famindrampo izy, manana ary faharetana. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay noho ny fitiavanao sy ny famindramponao, fa mampianatra anay ny amin'ny faharetana ianao. Ianao ilay naharitra ny fizaham-toetra, na naharitra ny azo fijaliana, naharitra ny Yesu, naharitra ny kapoka ho anay. De tao amin'izay tompo anana finoana sy faharetana ao aminao Andriamanitra. Raha mijery ny fiainana isan'andro ray ankehitriny, de betsaka ny zavatra hitanay eto amin'ny fiarahamonina. Ny olana sedray, tondra-drano, fahasimban-javatra, tsy fahasalamana. Tompo, azavelanao hitsara anao zahay, fa manaiky ny fandaharanao. Mahafantatra zahay fa ianao mahay zavatra rehetra, ianao ny tompony zavatra rehetra, ary ianao ny mandahatra araka ny fahendrenao. Mianta aminao zahay tompo, aza ela fizahan-toetra. Mianta aminao zahay, aza ela fizahan-toetra, fa meteza ndrotraka ny famindramponao, feno ny famindramponao, ny fahasoavanao ny fiainanay, eo am-pandalovana zao zavatsarotra lalovana izao. Tazony ny finoanay ao anatin'ny fizahan-toetra, tsy angatsiaka izahay, tsy emitra izahay, atoky izahay, mino izahay. De mivavaka tompo ho an'ny tokantrano tsirairay avy, mivavaka ho an'ny asanay, ny fahasalamanay, ny fanirianay, ndreto izay rehetra, miondrika eo anatrehanao, manaiky fandriamanitra tianay ianao mahay ny zavatra rehetra, mandahatra ny zavatra rehetra, fa mitalo amin'ny famindramponao kosa zahay, ampioreny ny finoanay. Da io zahay, ampandreseo zay ao anatin'ny fizahan-toetra, ampandreseo zay ho hitan'izao tontolo zao, ny fandresenao ho anay. Misaotra tompo vavaka manakina ny fiainana eo am-pelantananao hatramin'izay ray zanaka fanamasina. Amen.